vaovao. Ny fotoanan'ny fanomezana toko lasy tokoko vavy dia tafaraka eto indray tsika amin'ny takariva ity manapaka ny arahaba ary dia asaina ampananjana ianao anjohitra amin'ny farany fampalalana vao eto avy lavitra ma TV maromaro ny teboka hoentina amintsika vaovao nisongadina tamin'ny tenandroany ity raha tsy laza afa-tsy ny teo anivony vaovao makasika ny fitaterana navakabaka izay mazahona akom-baovao tsara ihany koa ny zavanitranga teny mamasina teny tao anatina aitrano izay henseho nitolakanto teo isan'ny hoentina amintsika amin'ity takariva ity ihany koa ny makasika indrindra ny asan'ireny antsoina hoe expert comptable ireny mampiresaka maro ny fianarana izay nratoviny satria dia somary lavalava izay fianarana izay ny makasikana zavanitranga tetsy mamasina no anokafantsika ny fampalalam-baovao ny trangana aitrano lehibe indray tetsy atsimony mamasina nitolakandro teo trano iray lehibe niaran'ny firehetana ka ny riana ambony ny andohany izany afo izany raha ny fanazavana ireo manatry maso rehetra tetsy atsimo mamasina manoloana ny hôpitaly lehibe fialan-tanana eo arivo io manodidina tamin'ny efatra ora sy sasany maitsy nisondrasana avokoa ny tana-tany amin'ny riana voalohany sy faharoa raha ny fantatra satria dia tany meviny afo afo tsara be vavina piretiny tany ambony reo ny fantatra fa nampiteraka ny famaizana ny fametana ny mponina sy ireo tompotrano mizaka nanon ny afo raha ny fanazavana saingy tsy afaka manotra firy ka ny famonjena ireo entana izay sisa vavavoaka no nataon'izy ireo tokony tamin'ny efatra sasany teo za zany tao an-trano zaho farany ambany mipetraka dia misy olona nitabataba taty ivelany dia mivoaka za dia misy lelafo be eo amin'ny rihana faharoa any farany ambony dia ny olona efa fametanana ny mponina taty an-tanàna nanondraka ilay afo nakatra tany ambony dia ilay afo nefa nanomboka mijalajala be dia tsy matiny zareo dia niantso ny mpamonjy vonona zany ny olona dia efa nahazo any izy ireo fa raha taty aoriana izany hoe tamin'ny dimy sy efapolo no tonga izy ireo dia nianton'ilay afo moa zany araky ny nolazain'ilay tompotrano dia hoe ilay tanà no mandrehatra afo charbon famotrano dia aveo izy naka fianatra dia mailay trano aveo mariako fa talohan'izay efa misy koriniko ihany tao alohan'ny androany tao amin'izareo fa saingy hoe vonivy le izy fa vody leloatra tsy nanino voatery ny andro ny mpamonjy araka izany famonona ny afo ka voafehy ny afo nanodidina tamin'ny enina mahery tsy nisy ankoa ny naratra ny any namony any fa fahavoazana lehibe no nahazo ireo mipetraka tany amin'ny rihana ambony teo anatrehan'ny famaizan'ny entana fiarabe ny mpamonjy vona hatrany amin'ny efatra ny tonga teny toerana eo arivona amin'ny afo miaraka tamin'ireo mpamonjy vona izay nanao ny asany tokoa na teny andalo fahasaranana azy teo anatrehany tsy fampin'ny fitaovana sy ny fahanterana izany tena toerana ihany koa ny jirana namono aingana ny jiro izay nisoroana ny mety